Manakory aby tsika salama aby live spécial iresahantsika ny raharaha mahakasika ny disadisa eo anivon'ny sahan'ny fiangonana loterana malagasy ny FLM zany sy ireo olona voakasika amin'ny raharahany TPFLM moa zany ho an'izay tsy mahafantatra dia ny fanalavana azy trano prety ny fiangonana loterana malagasy ary misy fandraisany amin'ny raharaha-pirenena satria misy resaka raharaham-pitsarana. Inona no idirako ao anatin'ilay tantara? Tsy maintsy zay mantsy ny fanontanianareo rehefa namoaka ilay publication hoe inona koa ny idirany? Eny tsy mahakasikay mivantana le izy saingy izaho dia fantatrareo tsara amin'ny maha gardien de la révolution dia zahay manana forokevitra ny hoe miaro ny droit et liberté sy ny mahakasika ny vahoaka. Raha vao misy injustice ka mahakasika ny maro anisika zany hoe ny vahoaka dia tsy maintsy mijoro zahay. Ary misy ifandraisana amin'ny raharaha-pirenena, raharaha-piangonana fa raharaha-pirenena ihany koa. Faharoa, ararotiko ihany koa zao fanambaran-kevitra izao, fanehoan-kevitra izao, anehoko aminareo iza marina zany RGL zany. Ho an'izay tsy mahalala, za dia pastora tao amin'ny fiangonana loterana malagasy teo aloha, tsy ndriko tsara zay. Pastora tao amin'ny fiangonana loterana malagasy teo aloha. Tsy amerina tantara aho fa tiako fantatrareo aloha le contexte hoe inona ny idirako anatin'ity tantara ity. Zanaky ny fiangonana zany. Fa noho ny disadisa, tsy ndriko tsara, disadisa sy tsy fifanarahana teo amin'ny mpiandraikitra ny FLM nifandimby maromaro nanomboka tany amin'ny andron'ny pastora Andor Modeste, nitohy tamin'ny pasteur Davida ary misy ampahany kely nifandraisana tamin'ny pasteur docteur Denis amin'izao fotoan'izao. Izy moa zany azo zany hoe tsy dia misy ifandraisany mivantana fa misy ifandraisany ihany noho izy nandimby any pasteur David. Donc raha ny tantarako dia tsy hanafina aminareo aho fa j'ai encore un différent contre la FLM. Mbola misy disadisa tsy mivaha eo amiko sy ny fiangonana loterana malagasy eo amin'ny lafiny arak'asa, tsy ndriko tsara, eo amin'ny lafiny administrative sy asa. Ary tamin'izany fotoana zany ary aho dia niteny tamiko ny fianakaviako hoe mametraha plainte fitoriana fa tsy rariny ny natao anao. Dia tao anatin'ny réflexion raha nitory aho ny institution FLM tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy nandresy satria mazava be ny dossier sy ny procédure tsy narahana. Fa eto amin'izay no mandeha ilay hoe raha metraka fitoriana ary aho ka voako ny fiangonana loterana malagasy ary tena sola fa voako satria ny avokako efa miteny hoe volanao mandehandeha reo, zay misy le terme, volanao mandehandeha reo. Iza no andohan'io onitra io raha hitaka any onitra io amin'ny FLM? Iza no andohan'io onitra io? Fiangonana tsy manambola afa-tsy ny adidy miakatra. Eo ny fananana iombonana, tôbila, trano, fa iny ve no atao saisie dia ho amidy dia inona ny fiantraikan'izay amin'ny fiangonana. Donc ny conséquence-n'io tsy maintsy hiakatra ny adidin'ny kristianina dia le kristianina tsy misy idirany amin'ny tantara any ambany volo, any ambany ravikazo sy any amin'ny ville no tsy maintsy cotiser handohan'ilay trosa, handohan'ilay onitra. Dia zao non, tsy misy idiran'ny mpiangona ty raharaha ty ka tsy hametraka fitoriana aho na dia tsy rariny aza natao ahy, manjary ny kristianina no hanefa ny zavatra tokony efainy zareo tao amin'ny foibe. Dia najanoko ilay fitoriana na dia efa vonona aza zaho sy ny ekipako. Efa amapolo taona zany raharaha zany. Taorinan'izay aho dia
tsy satria eto zany tsy hoe pour aniza na contre aniza fa raha manatombotso Jean-Luc de zao mety ho gaga zao nareo fianakaviako zay manaraka nyity live ty mety ho gaga zao nareo pastora namako zay nanenjika ao amin'ny FLM hoe pastera secte pastera sandoka satria rehefa tsy namanareo amin'ny FLM de nosoranareo fotaka mialatsiny fa ny marina de marina nasalotrareo adaolo zao adjectif qualificatif rehetrarehetra zao nanopanareo fa gaga zao nareo fa androany ray nitsangana hiaro ny fiangonana izay namely satria tsy ny fiangonana no arovako fa ny justice zay RGL zay les causes no ambony amiko fa tsy ny olona fa raha ny toepoko mampanota ratsy aty no napiariko am'izao raha raty FLM zao de nataoko azakazaka raha tosika hoe eto am'izay nazahoako anareo FLM ho asiko eto nareo donc zany lasa instrumentaliseko le raha pour satisfaire ma vengeance personnelle pour satisfaire ny ratrapoka hoe ho asiko eto elahy mialatsiny am'le fomba fiteny non raha manatombotso Jean-Luc tsy mihinana io karazana hanina io je ne mange pas de ce pain là je me range toujours du côté de la justice eo am'izay misy ny marina no hitsanganako ary io no tsy zakan'ny olona amiko io rehefa inona nataonao misafiche miaraka amin'ny ranona nefa iranona ne ka zao ohatra zao de atezitra ny namako hoe fa maninona ianao no lasa misafiche za tsy miaraka amin'ny FLM fa misafiche eto manazava ny zavatra tandondondozany fiangonana satria ny enjeu tsy hoe mahazo rary ny FLM na diso tsy any fa le kristianina matapitrisany no izy baby ny vokana de zay no mahatonga mitsangana hoe non pas question là je suis protecteur des chrétiens luthériens donc mitsangana tsy hanameloko na iandany fa iaro ny kristianina lutheranina sy ny kristianina zay mpanjifa anio tranoprity lutheranina azadino fa akoatra ny baiboly zay atrotatsika eo amin'ny tranoprity lutheranina isy fiatraikany am'izany io satria raha voa io dia isy fiatraikany fanotana baiboly isy fiatraikany amin'ny famoahana reny programme mpampianarana amin'ny sekoly reny lala sinoro sy ny sisa isy fiatraikany amin'ny éducation ny zanaka malagasy azonareo an-tsaina zany le étude de risque ao anatina situation ohatra zao ny antony mitodika aminareo théologiana ianareo pastora zay voakasiky ty raha ty na ny andany na ny ankilany raha mianatra etika ianareo milaza anareo fa nanao théologie de nampianarana atsika tamin'ny éthique de tsy maintsy mahay mandanjalanja ny atao hoe éthique de responsabilité et éthique de conviction raha iandany fotsiny anao amin'ny éthique de conviction dia tsy fa ny dégâts zay manahoana tsy maintsy refesinao dégâts raha ty amin'ny éthique de responsabilité fotsiny anao fa tsy misy conviction inona ny dégâts ny va et vient entre an'ireo éthique roa ireo no tsy maintsy anaovanao karazana analyse critique dikan'izay zany dia izay no mahatonga mitsangana eto donc ifonako aminareo fianakaviako zay marenao am'izao fotoana zao ifonako aminareo nambako hoe pastora ianao ane ka nataon'io institution io mamay zao ndray ianao no lasa tao mivady dela mety hitena zany nareo mivady dela hiaro azy tsy miaro anizaniza aho fa miaro ny vahoaka maro anisa izay tandondondoza raha sanatria ka tsy mandeha amin'ny laoniny ity raha raha-pitsarana eo amin'ny TPFLM sy ny FLM ity donc je me dois intervenir areto point fatelo mbola atao anatin'ny foko mandra-pahafatiko ny mahazanaky ny fiangonana luterana malagasy any io tsy azonareo kosehany io na de lazainareo fa lasany amin'ny sectary na de lazainareo fa mpaminany sandoka aho hatrany amin'ny tsy nay maintiko dia luteranina aho tsy misy mahazotra an'izany na KMSL ny manapa-kevitra na synode lehibe ny manapa-kevitra tsy ny notification nareo mihitsy no mahaloterana ana tsia fa ny conviction de mikorina ao anatin'ny rako ary porofoiko aminareo androany izy fa tia mitsangana rehefa tokony hitsangana na de tsisy idirako raha ty tantara ity
aloha azava zay resaky zay. Donc zany a tsy misy intérêt-ako ty tantara ty na de ariary ary tsy mitady aho réintégrena amin'ny FLM sao de sy tomany an'izany hoe za efa tsara place ade mifona mba miditra amin'ny resaka place ary tsy manana eritreritra ataoko mazava horetany horen-danitra tsy manana eritreritra hiverina FLM intsony aho aoka horenareo zany saingy ny marina de marina foana satria ny raha vao misy injustice dia ny vahoaka an'Andriamanitra no mibaby mikitrany ka tsy afaka ny angina aho fa meloka eo anatran'Andriamanitra raha izay. Aloha petraka tsara aloha ny cadre zay tsika vao miditra amin'ilay raharaha hoe fa maninona no miditra amin'ny tantara io le rangaha io. Introduction, background, ngeza be tsy maintsy apetraka zay zavatra zay ety am-piandohana. Faro raha TPFLM fitinina kely amintsika zay tsy mahalala nisy disadisa eo amin'ny foibe fiangonana loterana malagasy sy ireo olona izay mitantana ny trano printy ny FLM teo aloha efa nanonona azy teto misy pasteur any nanao vidéo spécial ho fiarovana ny ino amin'ny filazanzany ho fiarovana an'ilay pastora voakasika ka ahoana moa zany niditra ponjy izy tsy anonona ny anarany fa fantatrareo le izy tsy ilaina akory ny mahafantatra ny anarany fa tiako misitue aminareo anatin'le tantara de nandeha ny bras de fer entre ny FLM sy io pastor io sy ny namany miaraka voaroiroy tao anatin'le affaire dia ny afaran'le izy dia nisy ny emprisonnement rehefa nisy ny emprisonnement de nandeha am'izay ny karazana tractation teo anelanelany zaho zay miteny eto zao dia j'ai les dossiers en main raha manatombotso Jean-Luc rehefa maka fitenenana dia tsy miteniteny foana eny amin'ny abakabaka fa tsy maintsy naka recoupement ary ananako eto tanana ny dossier ny amin'ny raharaha mpitsarana aloha zava tsara za zany rehefa miteny eto dia ahoana filaza zany misy amin'ny alanana fait fa tsy hoe reko fa araky ny information non fait réel no iangatsika izay mahatonga ana mitazona an'ity PC ty hitanareo hoe fa veza zany données rehetrarehetra tonon'io rangaha io zany ny fond le problème de ty fa aveo tsika iresaka an'ilay problème zany hoe le problème misy fa tena problème amiko tsy ilay problème voalohany fa ilay zavatra nasalotra an'ilay problème tety amin'ny manodidina azy io ny envenimé an'ilay zavatra ka tonga am'izao stade zao inona aloha le fond le problème nisy ny fiapangana hoe voaroiroy hoe ny tompona andraikitry ny trano printy am'izany dia no ampangahina fa nanao fifanarahana amina resaka pré tamin'ny olona vitsivitsy maromaro eto amiko eto daholo ny somme d'argent nanaovan'ilay fifanarahana tsy tonoko aminareo iza le nanaovana fifanarahana satria tsy ilaitsika zany fa mba hatonga ny zavatra ho précis dia nisy fifanarahana vola be sy toko tsy foroana izay nasaringotra amin'ny olona tao anatin'ny ty tantara ity elatsiny fa sady manokatra an'ilay izy ato zao hoe izaho pastora tatatatata mpitantana ny trano printy FLM tompony CIN tatatatata de nomena tao ananina tamin'ny 4 aprily 5 dia manaiky marina fa mindrana vola mitetina 16 millions ariary an'Andriamatoa tatatatata tompony CIN tatatatata nomena ny 5 décembre 7 tao farafangana io vola io dia averina isam-bolana manomboka ny volana aogositra 2024 mandritra ny 3 volana izao fafanekena zao dia nataonay rotota antsitrapo ka tsy misy teritery ary manakery amin'izay rehetra ilana azy dia hafa koa fa tsy ho irery daso kely manokatra an'ilay dossier
ato zao dia ohatroatra ihany koa tsy averintsika le phrase lavabe fa le lela vola 2 millions ariary ohatra hafa koa zany hoe ny tompona andraikitry nylay toerana zany a nindram-bola tamin'ny olona araka ny voalaza hoe ampandehanana ny tranoprinty 16 millions ariary folo zany a de mbola misy hafa koa ya 16 millions ariary tsika ngamba tsy voatanisantsika dolo izy reto fa zay anomezako nareo hoe précis ny resaka eto ary eto ampelantanako reto raha misy miteny hoe aizany pirofo de aty amiko ny dossier momba n'io raharaha io bon tsy andany andro tsika nome chiffre araky ny resaka zay mipetraka ato de hoe ny fanarahana araky ny fanarahana zareo averina 25% zanabola tamin'ny fifanarahan'ny tompon'andraikitra sy ireo olona ireo ok manana moa capacité zany tranoprinty hamerina an'ireo vola ireo a 25%. Hitanareo ihany moa fa misy ny mpanjana-bola manararoatra ny fahorian'ny hafa dia tsy scrupule ny olona hoe eny ary omena inareo zay inareo fa zao no zana-bola ka tsy haiko hoe zay ve nahatonga le izy je sais pas fa tsy voaloha le izy ta voalohany voaloha ihany fa tsy possible zany 25% ho an'ny olona angamba ny mpindram-bola amin'ny banky mahalala tsara hoe tsy possible fa kenda am'izany ianao ka le izy nitambatra de lasa vola be tsy voaloha rehefa tsy voaloha moa ny volan'olona de nitaraina lay tompom-bola logika zany de rehefa nitaraina lay tompom-bola tsisy nefa ny tokona eo ampelantanana amin'ny tranoprinty nanomboka hafahafa am'izay ny manao menace le tsy tompom-bola normal zany afaka manao pression voatery napiakatra ny raharaha teo anivon'ny foy BFLM hoe ina no atao fa tsy manaiky le tompom-bola araky ny tatitra voarainay tatitra ho iaho mbola apetrako tsara dia tsy nandalo teo anivon'ny tompon'andraikitra foy be hono daoko hono indray am'izay fotoan'izay satria tsy startas eto izany fanarahana zany satria araky ny lalam-panorenany FLM eo pastora FLM teo aloha na de aty amin'ny secta za am'izao fotoana zao zay moa lazainareo ana loteranina aloha imezako kely dia mbola haiko tsy anjery ny lalam-panorenany FLM za olona folo taona mahery tao amin'ny FLM araiko hatra amin'ny liturgie raha am'izao reo sainareo manao liturgie tsisy boky vitako pour vous dire hoe sao de verinareo fa miteny zavatra tsy fantatro dia tsy maintsy fananana iombonana ny inona filazana zany ny fananana iombonana ngezabe ohatrandreny tsy matapaka samirery ny tale fa tsy maintsy mandalo KMSL c'est logique komity ny maharitra ny synode lehibe manome ny avalina hoe ok anao pré na ivarotro tany trano tsy maintsy ny KMSL no manome ny décision satria fananana iombonana io na de misy tompon'andraikitra azy eo araka ny tatitra voarainay apetrako tsara hoe tatitra dia tsy nandalo ny fanapaha-kevitry ny KMSL zany fa initiative personnelle nataon'ilay tompon'andraikitra za tsy miditra anatina jugement mety nanana esprit de défi lay tompon'andraikitra hoe tafavoaka io vu ny vola miditra ato andao izy plonge parfois un bon leader mety tsy micomprendre anao ny olona fa ozanao hoe vita koranga zay zany le izy angamba no fa tsy miditra anatina procès d'intention fa milaza ny fe hoe tsy vita le izy de voatery izy nitaraina tany amin'ny foy be ny fanakiana ny foy be an'le rangaha ty de hoe fa maninona tsy nampafantarinareo anay zany fa tonga de notinapaka-reo ny famarotana an'ilay fananam-piangony fakanan'le fanaovana lettre d'engagement mi-engagé ny tranoprinty loteranina handohany io pré io nefa zay tsy au courant le pré azonareo le izy dia raikitra am'izay migidragidra rehefa raikitra migidragidra dia matahotra ny tompon'andraikitra ny fiangona loterana malagasy ina no atao vola be le satria natambatra am'izay zany hatrany amin'ny fournisseur resaka taratasy nitatra be zany izy nisy zavatra kay tentaculaire be le affaire poitra teo daholy vola tsy voaloha ho atao saisiny tranoprinty izy atsony ny anatota ny lala solon'oro izy nanatota baiboly ho an'ny loteranina izy nanatota ny reny fitaovana ampiasaitsika reny zay be de be na ny contrat ministère de l'éducation nationale manana contrat ngezabe eo amin'ny tranoprinty
donc izy ny victime akoatry ny FLM tsy manina ny FLM voe fa ny zana bahoaka no ho voa raha sanatrika mikatona ny fiantrano prity dia naka avocat nantany ny avian'ny avocat ina no atao de ny avocat miteny hoe vous êtes par procédure vous êtes obligé de porter plainte satria tsy nanaraka procédure aloha azava ny resaka tsy misy hoe nangalatra na zao fa tsy nanaraka procédure satria raha raikitra ty zavatra tia dia aninona responsable ny fiangonana mandohany io raha ohatra zany tsy mametry tsy miporter plainte zany ny fiangonana resaka procédure eto aza sina resaka sentiment hoe ka tsy tokony fampitory fa pastera resaka procédure hoe raha vao tsy nitory ny FLM de midika hoe manakato an'ilay pré izay natao donc mandoa an'le pré zay le enjeu qui dit mandoa an'le pré manana choix roa ny fiangonana soit atao saisie ny fitaovana rehetrarehetra amin'ny trano prity de baibay trano prity baibay ny baiboly baibay ny firana baiboly ny almanaka baibay ny lalasinoro sy ny programme fampianarana rehetra soit ampiakarina ny didin'ny kristianina any ambany vohatra sy any amin'ny fiangonana mandoa ny onitra iny le lazaiko teo hoe zaho manana hatram'izao mbola manana problème amin'ny FLM karaha napiditra dossier dia zay koa ny zavatra nitranga fa izany safidy tsy nitory ny fiangonana satria tsy hoe noho ny fitiavako ny FLM non fa noho ny alaheliko hoe le kristianina kely netiko tany ambany vohatra no andoa didy saka ny aina satria noho ny adalana eo amin'ny fitondrana no ny kristianina no izaka ny kitrana ka eto tsy nety izy fa nandeha am'izay guerre des égaux am'izay zany raha nijanona eo moa izy ko maninona ohatra ny disadisan'olona rehetra io fa problème miditra am'le volet faharoa am'izay tsika miditra am'izay ny raha politika eto politika am-piangonana politika pirenena arao tsara le enjeu tonga teo amin'ny fitondrana colonel Michael tsika milala tsara fa luteranina izy mpiandro izy zanaka karamalaza izy arao tsara mpiandro izy zanaka karamalaza izy luteranina izy ao ve rehefa nandeha le raha dia araka ny tatitra azonay tamina mpisolo vava tsy hoe zany no miteniteny eto anao na misy ferel dia heno ary fantatra fa misy tsindry io dossier io ka possible ho afaka ilay olona notoriana ao ve voka moa tsy didipitsana fa voka ny situation tamin'ny farany teo nahazo liberté provisoire izy fa niemotra ny famoahana ny didy za tsy hiditra amina notion de justice fa ny mampametra-panontaniana anatin'ny tiatantarity de zao move tsy misy tsindry avy any ambony tiatantarity satria ao amin'ny mpanolotsaina avo ny filo ao raha tsy diso ao dia misy olombe mahalala tsara ny tetatary ka neutre ve io olona io tsy nanolo-tsofina nanao toto-tsofina ny filoa mpanjakana ka nampiandany azy eto satria entre le marteau et l'enclume eto samy luteraniny io ray président ny FLM tsy président ny FLM moa olona fa le institution ray luteranina ihany koa fa ao andapa ary araky ny heny ary fantatro ihany koa dia miditra eto am'izay le hoe affaire personnelle ny instrumentaliser ny raha-piangonana amin'ny alalan'ny raha-pirenena je trouve ça dégueulasse averiko iny raha affaire personnelle instrumentalisevako raha-piangonana
Ka ampiasaiko ny fahefam-panjakana pour satisfaire mes besoins, je trouve ça dégueulasse. Averiko le tantarako teo za zao j'ai une histoire contre la FLM. Tsy manao menace ny FLM ary azoko atao tsara mitory ny FLM na androany azy. J'ai des preuves contre la FLM. Fantazomina amy ravi-patalohako hoe raha mitory anao pastora dia ny kristiana any ambanivohitra ny mandoa ny trosanao, mitrosa ny fiangonana. Izay ny azona. Matoa mipetraka eto zany zao miteny j'ai rien contre les deux parties, la partie adverse ou la partie au pouvoir. Fa mitodika aminareo amy rahalahy ain'olona no enjeu amty affaire ty. Ain'olona no enjeu. Kristianina tsy hidiran'le affaire any ambanivolo sy le mivavaka kely isan-kalady mampalahelo kely le manao rakitra le mitondra aray aroa aray telo aray efatra roapolo no ifafankiona juste pour satisfaire vos égaux surplacés. Et là, c'est le pasteur qui parle. C'est plus le RGL, c'est le pasteur qui parle. Piandrondon'Andriamanitra tsika nanao fanekena teo amin'ny altara hamana ny ondry hiaro azy amin'ny bibidia sy ny amboadia ny tompoko ozy tsika teo anatrehany Jesosy. Miantso anareo rotota hoe réfléchissez 2 fois amin'ny décision raisinareo. Fa aza hoe nandresy zahay de faly fotsiny fa jereo ny conséquence ny fandresenareo. Fa ny kristianina no ifafankiona de handry amin'ny torimasonareo venareo fa nandresy. De le kristianina kely ary asobaba, le kristianina kely ary ambotopoina, le kristianina kely ary akadin'ondry sakay no andoa ny ondry. Any ty resaky ty, il faut avoir de la hauteur rehefa mitondra fa tsy mijanona eo ambanin'ny orina fotsiny. Ka eto zany dia mitodika aminao Andriamatoa président Michael. Mitodika aminao ministre ny fitsarana madame Fanny Sohernaivo. Tsara ny vola ry leroa. Fa je vous tiens responsable devant mon Dieu raha mikatona io tranom-pirity ny FLM. Aferiko ty. Je vous tiens responsable devant mon Dieu raha mikatona io tranom-pirity ny FLM io. Tsy noho za pour ny FLM. Miala tsiny fa za zao mbola victime ny FLM. Na de tsy tokony hiteny an'izany de lazaiko zany. Fa ny kristianina izay zakany vokany ty eo amin'ny conscience nareo zany. Averiko zay. Ka azo atao kitrano an-trano ny fanapahan-kevitra eo fitsarana. Azo atao ao an-trano kitrano an-trano ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny fanjakana fa hoe satria conseiller akaikikaiky ny filoha. Miady amin'olona anankiray satria samy mitetika ny filoha. Io ne problème na ego problème na fitondrana samy teo lohany. Izany tsy teo lohany. Mais pas au prix de la vie des brebis du Seigneur. Tompoko lasy tompoko vavy. Za zany hoe tena miala tsiny aminao président ny FLM miaino hainao am'izao fotoana zao. Je suis pas là pour être votre avocat. Ary miala tsiny aminareo aho une équipe ary amin'ny ilany TPFLM, je suis pas là pour être votre accusateur, mais j'appelle votre conscience pastorale. Oui, bajereo le ondrin'Andriamanitra ty ambany. Zay ny amba angatahako. Tsy hisy firana ivoaka tsony rapitso. Satria tsy manambola anaty zany tsony ohatra, raha mitotana didipitsa. Mbola ho avy mantsy ny didipitsarana. Fa mbola liberté provisoire no azo leo. Nanaty le izy le migadra sy le izy afaka problème fa io marabasoana azo liberté zany ko izy moa ny olona tsy te ho afaka. Fa le rapitso hamoaka didy am'izay nareo. Enganie ka haitsinjo le vahoaka ianareo.
mba aoka mba hidepase an'ilay ego anareo. Ka za eto zany mijoro manao plaidoirie raha matoa ministre fanirisoerinay vo président Michael azadino ny aty lavaka ny evinareo dia ny fiangonana zany. Za zany raha mangataka eto tena miady ho an'ny TPFLM, tsy miady ho an'ny FLM, tsy miady ho an'ny président Denis, tsy miady ho an'ny contraniany, fa le trano printy tompoko izay utilité publique président satria no filoham-pirenena, utilité publique ny trano printy ny FLM. Ary azo eritreretina mihitsy raha tokony ho avadika ho patrimoine national zany atao hoe trano printy indrano, patrimoine, satria io no miady amin'ny abadona eo amin'ny vahoaka malagasy. Io ary izy mitsipozipozy io mbola tsy mahavita ny asany maika moa io akatona rapitso. Ka ingane mba tsisy hoe voaka ny didim-pitsarana atao saisine trano printy ny FLM, atao saisine machine, atao saisine inona sisa anao taonay loteranina malagasy hitomany hoe tsisy tsony zany firana, tsisy tsony zany baiboly le atotan'ny FLM trano printy. Mety hoe anafatra avy any andafy ndretsika na efa fantatrareo ny vidin'ny baiboly ny toetra ny toe-piainan'ny olona am'izao fotoana ny hoanina raha tsy misy. Dia nio tsara ny décision raisinareo. Zay ny namoako an'ireny dossier reny tsy sanatria hoe hiampanganizan'izy fa te hiantso ny conscience n'ilay olona concerné hoe régleo ny comptenareo ivelan'ny TPFLM. Raha misy zavatra tokony arena areno fa aza ny trano printy no ampitondrana ny enta mavesatra. Zay ngamba fa tsy janona ela aho sotra nareo nanaraka ny atrafarany, mbola misy zavatra be dibe fa tsy voalazako daholo. Anisan'izany ohatra ny resaka hoe tobi satria tokony nalohany tsy voaloha zany dia misy voatery am'izao zany misy voatery mandoa ny trano printy ny amin'ny fananany zay ompelantanany. Dia nisy ny sasany tamin'ny androny hoe tsy hoe am'izao moa zany fa teo aloha namidy hatramin'ny tôbila zay araka ny voalaza taminay fa hoe tsy nahazoana lalana akory zany rehetrarehetra zany ina fiatraikany zany. Ka amboaro rehefa ohatra ka hitanareo fanjakana fa sarotra atao ny andany sy ny ankilany dia ianareo no andrasana ho ray aman-dreny andamina, ianareo no ray aman-dreny andrasana hanery an'ireo olona reo mba hiditra ho médiateur aza, médiateur fa tsy accusateur, mba tsy hisian'ilay faharavana ho an'ny trano printy FLM. Makasitraka atsika nanaraka hatramin'ny farany mbola veriko azay tsy naraka hatramin'ny voalohany juste fantatrareo fotsiny fa maninona no miditra anatin'ity raharaha ty tsy afaka mijery fotsiny satria za zanaky ny fiangonana loterana malagasy ary je me considère toujours enfant de la FLM. Tsy azo kasehana zany tsy nohony le titre anaty rahatasy ny razambeko anisan'ny nanorina ny fiangonana loterana tany atsimo, tsy azonareo kosehana zany. Ary raha ohatra ka ifampideran-taim-bitsika tompon'ny FLM zao aradrazana, aradrazana. Fantatrareo zany Philippe Patouly zany tany Manatantely, dadabe any papanay anangana ny chorale Manatantely, hainareo zany. Fantatrareo zany pastora Rajonarvelo zany sady ministre no pastora tany amin'ny faritry Sonerano, razambeko zany. Fianakavinay Zafinandro Ray Mantolo tamin'ny tobiny ny lava faradofay tompony zahay raha resaka fiangonana loterana. No zany tsisy mahafafany zany atao poko na dia misorona zaho. Je ne mélange pas les affaires personnelles avec les intérêts publics. Ny intérêt public amiko no ambony
fa tsy ny intérêt personnel fa raha ny intérêt personnel tena nataoko azakazaka raha tosika tsy aferitra hoe tairo asio non tsika tsy manao an'izany zay le fanavaozana tiatsika hoetiny eto amin'ity firenena ity mahaiza manavaka ny affaire personnel sy ny affaire d'état ny problème personnel sy ny problème public fa io no manimba ny firenentsika io no manimba ny fiarahamonitsika io no manimba ny fiangonantsika aza instrumentalisena ny fiangonana sy ny fanjakana juste pour satisfaire vos besoins personnels raha mbola mpiandron'Andriamanitra eny angambany a tokony hayanavaka an'izany rehetrarehetra zany samita ain'Andriamanitra.